mazava ho azy ny rafim-panjakana hafa zany dia ao anatin'ilay akôro politika zay fanarahana no amaritana indray ny andraikiny mandritra n'ilay fotoana voafaritra hitapahana ny firenena amin'ny fomba fohifohy io. Zany hoe azo atao ny mitazona n'ireo rafim-panjakana hafa fa tsy maintsy iova ny mazava ho azy ny andraikiny sy ny fomba fanantanterahany andraikiny rehefa miova araka n'ilay situation exceptionnelle ihany koa ny fitatahana ny rafim-panantanteraka ny gouvernemanta zany. Izay zany tena mipetraka ao anatin'ilay fampiresahana sy fanalana ara-politika ny mamaritra azy amin'ny atsipiriany fa ny tena zavatra hitanao hoe zava-dehibe moa tamin'ity fotoana ity dia ny ahafahana miteny hoe tsy mahavaolana ny fampitrahan'ilay gouvernemanta amin'ny firaisamoan'ny pirenena fa vao mainka ampikorotana sy mety hitarika ny firenena any amin'ny lalana sy tokony ho izy ary tsy hananantsika n'ilay hoe fifidiahana ekeny rehetra sy andraisan'ny rehetra nydara tsy mitanila hitarika n'ilay hoe fitondrana mari-pototra sy tena mitantana ny firenena ao anatin'ny fomba matianina sy hitarika fampandrosoana avy eo. Zay ngamba ny azo amalinan'izay fanontaniana amin'izay.